Nanolotra fanomezana izay nahitana karazana fitaovam-pianarana ho an'ireo olona sahirana tetsy amin'ny Fokontany 67 avaratra Atsinanana ny fikambanana AMDM izay mandray an-tanana fampandrosoana ny Madagasikara. Fanadidina. Amin'izao akatika ny fidiran'ny mpianatra izay indrindra dia nanolotanana ho an'ireo ray aman-dreny sahirana ny fikambanana AMDM na ny fikambanana malagasy ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Olona miisa 500 no nahazo anjara tamin'izany fanampiana izany ka ireo fitaovam-pianarana rehetra toy ny kitapo, ny penina sy ny kahie ary ny sisa maro hafa no notolorana ireo fanakaviana sahirana ireo. Zany hoe anisan'ny fanomezana ohatr'izao zany hoe miezaka koa ny AMDM zany mijery amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena, amin'ny lafiny fampandrosoana amin'ny ankapobeny zany sy mijery ireo olona izay sahirana zany manao asa sosialy zany ka maniera nanosy ny fizarana amin'ny ankapobeny zany rehefa mizara zay dia madio. Le AMDM zany efa fotoana mahery zao ny isian'ny AMDM. Ny hitan'ny AMDM lesiko amin'ny sosialy eto zany dia hita zany fa tsy ampy zany ny ireo manala-tanana amin'ny manampy an'ireo malagasy eto Madagasikara. Tsika moa zany amin'ny ankapobeny eto Madagasikara tsy mahanta fa dia misy manko mahatonga hoe ny AMDM koa zany misahany amin'ny lafiny fampandrosoana indrindra amin'ny lafiny fampianarana zany. Hita zany fa le ankizy tokony ezany ampianarina amin'izay zany izy ireo mba mitondra an'izay anjara bekin'izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena zay. Voalohany tamin'ity taona ity ny fanomezana izay nataon'ny fikambanana AMDM, mbola hitohy hatrany nefa izany hetsika fanampiana ny mpiarabelona izany araka ny filamatry ny fikambanana ny amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ka tomboka amin'ny fanampiana ireo tsy manana izany fampandrosoana izany. Marihana moa fa efa 10 taona no misy teto an-toerana ny fikambanana AMDM. Izay ihany koa tompo kilasy tovoka no manakatona ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity hariva ity. Manasana hatrany anefa izay tao amin'ny fahitalavitra AMATV anaraka ireo fandaharana maro samihafa izay efa nomanina ho anao. Manome fotoananao kosa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.